Efa miverina mandeha ankehitriny ny Radio Fivoarana FM 88.2 MHz. Na izany azy, eny anivon'ny tribonaly ny Raharaha. Miandry ny Didim-pîtsarana izy ireo taorian'ny fanapahan-kevitra no raisin'ny ministeran'ny serasera momba ity onjabeon'ny tantsaha ao Arivonimamo ity. Tetsy andaniny, ara-dalana ny Radio Fivoarana ka tsy tokony akatona hoy ny Filoha Jeneraly Rajerison Antoine, izay sady kandida Solombavambahoaka ao Arivonimamo, Faritra ITASY. Araka ny lalàna manan-kely izay mifehan'ny fitsarana tapony dia rehefa mametraka an'ilay demande de sursis ianao na fangatahana fampiatoana dia miato avy hatrany ilay décision ministérielle raha ohatra ka mifanolana amin'ny fanjakana ianao dia nosokafanainy Radio Fivoarana satria efa nametraka an'izay taratasy izay ary miandry tanteraka ny Nambarany fitsarana izay. Izay radio tsy manara-dalana ty aminay no tokony akatona hoy izy. Raha resaka taratasy mahasamy fampitaha amin'ireo radio be dia be misokatra rehetrarehetra ireo izay hoe izany tsy manara-dalana. Dia andao akatona izay tsy manara-dalana fa ho sokafana daholo ny taratasy ny radio rehetra. Misy radio ao bohatry ozy izy fitenenanay anady aty ambanivohitra tsy misy na antontan-taratasy kely ohatran'iny ary nefa misokatra. Koa maninona no ilay manara-dalana indray no ezahana akatona fa ilay tsy manara-dalana jerijerena fotsiny. Ila olona mahasamijoro ny tantsaha hoy izy, ka izay no isan'ny ilatsahany Solombavambahoaka ao Arivonimamo. Ny antony ilatsahana Solombavambahoaka na dia hoe mpitantana radio ary izahay na dia injeneran'ny fambolena sy fiompiana ary izahay dia tsotra mila solotena tena mahasolotena ny tantsaha rehetra.